fa andeha kosa hijery ny zava-misy anivon'ny boriboritany fahatelo eny isika maro tokoa moa ireo fotodrafitrasa izay mila fanamboarana eo anivon'ireo fokontany ao anatin'ny boriboritany fahatelo amin'izao fotoana izao. Noho izay indrindra ary dia nirotsaka antsehatra ny olona tsara sitra-po iray ka nanomboka nanamboatra ny lakandrano eny amin'ny fokontany Mandialaza Ambatomitsangana tamin'ity androany ity. Natomboka tato ato ny asa fanamboarana fotodrafitrasa manerana fokontany maro samihafa eto amin'ny fokontany boriboritany fahatelo. Natomboka androany ohatra ny asa fanamboarana lakandrano etsy amin'ny fokontany Mandialaza Ambatomitsangana ary nataon'olona tsara sitra-po. Efa simba tanteraka tokoa ireo fotodrafitrasa eny amin'ity fokontany ity ary taona maro tsy nisy nikitika. Vokany fijaliana ny mahazo ireo mponina eny toerana indrindra rehefa vanim-potoana manorana. Rehefa avy zany ny orana ety dia surtout amin'ity lalana miakatra be le rano dia tsetsana daholo ty tataza rehetrarehetra ity dia sahirana be ny olona mandeha amin'izay tonga tsaty amin'ny ranjo ny rano. Tena miteraka aretina, tena tsy milamina mihitsy zany. Fafy daholo mandeha amin'ny maloto. Zany hoe tsetsina tsetsina ty le lalana ity tsetsina be mihitsy dia mizaly be zahay. Matetika dia haky be iny zany dia blisatra ny olon-dehibe na ny ankizy. Antenaina fa izy io fa tokony atao hoe rehefa amboarina ihany dia amboarina atao zavatra mateza tsara. Araka ny fanampim-panazavana nomenanay dia mitohy izao alina izao ny asa fanamboarana. Nanamboarana lakandrano ihany koa etsy amin'ny fokontany Ambotrakely. Efa nisy setikasa mifandraika amin'izao natomboka tany aloha tany saingy tsy nahitam-boka an'izany nampiseho ny fankasitrahana ny mponina eny toerana. Mijaly mihitsy mitety tsisy lakandrano. Fa efa vita tsara izao dia faly tsara. Misy fiovana tsara mihitsy. Mahafinaritra ka sady vita tsara, mahafinaritra. Tetezana misy 120 ihany koa no napetraka ao amin'ny fokontany Avaradò. Nanala ny fahasahirana ny mponina ao toerana izany fotodrafitrasa izany. Mijaly be mihitsy izay. Na mandeha amin'ity lalana ity ara dia matahotra satria ity lalana ity rehefa rivariva mantsy ohatran'ny misy manendaka dia mampatahotra zany mandeha amin'ilay. Rehefa avy mihitsy, rehefa avy moa ny olana dia tsy afaka mandeha amin'ity zay fa mihodina ary amin'ny arabe. Mahafinaritra sady tsara. Isan'ny faritra nametrahana tetezana ihany koa ao amin'ny fokontany Antsahakely Avaradò. Tena io tena sady manjeraka izy betsaka nefa ny olona nanaratra tamin'io zany. Zao zao izy tena faly daholo ny bandary dia miteny mahafinaritra be vita izy tsara be. Mba efa nisy olona eritreritra marina ve hanao ndreny teo aloha teo sady tsisy hoe fitotra fanjakana. Tsy naheno mihitsy. Tsisy ndrarano mihitsy. Fa dia izay foana zany mamboamboatra an'io izay manodidina eto. Ezahana ho vita ao anaty fotoana fohy avokoa ireo asa fanamboarana natomboka araka ny nambaran'ireo ho mpanatanteraka izany.